Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zamana kuaniwan ni radio manerantan la fionefa anantena ni tundato kiazava. Rehefa mitoetra irery ianao na koa matsiaro mangina iny dia mety andefa eritreritra mikasika ny tenanao, mety hitarika hakivinao anao izany na famoza-po, na koa mety hampiezaka anao koa angamba ny fijerinao ny fiainanao. Saty izany dia hoy ianao miresaka amin'ny tenanao hoe mety tsy ho tahaka ilay olona ny rin'olona hoy izaho, kanefa tsinotsinona ihany koa aho. Na izaza dia mihevitra fa tsy izaho mihitsy ilay olona tena niriko izaho. Eny, efa tena lavitra ny lalana ny diaviko na hafahako tonga teto ary nahatoy izao aho, kanefa kosa mbola hotohizako ny diako mba hahatonga ho ilay olona izay tena niriko marina ary ilay olona izay tena sitrak'Andriamanitra marina. Anio dia tianay ny ampahery anao, isika tsirairay avy dia afaka ny hiova ho tonga tena ilay zanak'Andriamanitra marina. Rehefa tena maniry izany amin'ny fotsika isika dia vitan'Andriamanitra ny hanovany fo sy ny fiainantsika amin'ny fomba rehetra ho ilay tena irina tokoa. Satria ahoana ny voalazan'ny soratra masina fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Jaona 1:12. Tarika vony vato. Ianao nony ai ny diko atriza nyangaviko ma hitantana ny hoavy rehetra. Ianao lay nanome fiainam-baova afaka ny tika nefa tsisy fepetra. Nyangaviko mafyanao pamonjy ty maomaro anye ireo mpanarady. Tsy zaho irery no mba tsy overy fa ao ireo malalanay antsoko mba ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Ianao namorona ny fianakaviana ka satrinao ho iray mandrakizay tsy tiantanian fa any andanitran ray sireny zanaka sy ireo taranaka. Nyangaviko mafyanao pamonjy ty maomaro anye ireo mpanarady. Tsy zaho irery no mba tsy overy fa ao ireo avanay antsoky mba andray.
fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. mankasitraka hatrany ny fanarahanao ny fandaharan'ny AWR miarahaba ary mpiaino ajaina dia mirary ny fitahin'Andriamanitra mandrakariva ho anao sy ny ankonanao. Manasanao ary hankafy ny fiarahantsika. io ndray farasaom-poma sira atovy tsara fa rary eo ndry sady amin'izay tsy misasakory. Tsisy marary zany eo ry maro a. Hitako ty raha inana fa eo mitsiririty eo. Tsara moa poma sakay sira ary fidelisy eo. Mangina amin'izay dia ario any reny poma ndrerefa efa iny anie madamy iny maro kapohako ndrery fara atovy any anaty kitapo ndray rehefa tsy mahita narinany reny fa tsy aty amiko aty. Mangina daholo amin'izay fa iny zao mahazo amin'ny fara sy maro zao ataon'ny fara ty amiko madama amin'ny poma avy nohaniny. Kay maro kanjo madama te hinana dia nomeko azo. Iza koa ny te hinana an'izay poma tsy misasa. Iza koa iny zao mety misy bakteria sy virusy koa iza ninana an'izany eo. Bakteria sy virusy ahoana koa zaniko. Iza koa izay misy an'izany eo fa aza misoma eo koa io maro. Aprimy ny poma ny fara dia samy mihaino tsara fa hianatra lesona mahakasika amin'ny bakteria sy ny virusy mihitsy tsika androany. Eny tompoko. Mba mihaino tsara ry fara dia amin'izay mahay Iva hoe mangina eny ary iza ary mahay mampiavaka ny atao hoe bakteria sy ny virus. Samy mieritreritra kely aloha dia atsangano ny tanan'izay manakambara. Fantatrao tokoa ve ny mampiavaka ny virus amin'ny bakteria, ny asany sy ny fetraikany eo amin'ny tenantsika olombelona? Andeha ny dokotera Razafinjatovo William Colgate no asaintsika anazava izany misimisy kokoa ho antsika mpiaino. Miaraba ny mpiaino rehetra ny AWR amin'izao fotoana izao ary misaotra an'Andriamanitra indray tsika no nahazoantsika ity fotoana ity ary no ny fahasoavany. Zao moa dia malaza ty hoe virus misy hoe bakteria ka tsara foana ny manazava hoe inona ny virus, inona natao hoe bakteria, mitovy ve izy ireo sa samy hafa, misy mahasoa ve izy ireo sa ratsy daholo. Voalohany indrindra aloha ny bakteria zany raha ny abeany no nojerena dia lehibe noho ny virus izy. Ny virus zany dia kely hany ka tsy hita izy raha tsy amin'ny fitaovana spesial microscope elektronika. Ny bakteria zany mba hazahoany mihetsika dia misaotra ny rambo kely zay izy atao hoe flagelle. Ny bakteria zany dia mizara roa, misy natao hoe bakteria mahasoa, misy natao hoe bakteria ratsy. Ny akamaroan'ny bakteria dia mahasoa daholo, zany hoe namatsika zany. Io vatantsika io dia feno bakteria izy io. Ny asan'ireo bakteria mahasoa ireo zany dia betsaka. Izay no mahatonga an'ilay anarany hoe mahasoa satria miay atsika izy. Ohatra, ireo bakteria mahasoa ireo dia manadio ny ranomasina amin'ny loto. Ireo bakteria mahasoa ireo koa dia mahatonga fermentation, azahoantsika an'ireny hoe yaourt, fromage, sy ny sisa. Manampy amin'ny fandevonana-kanina koa ny bakteria ary ao anatintsika ary dia misy bakteria koa miasa. Ny bakteria zany dia afaka mitombo ivelan'ny sela ary ny bakteria tsara zany dia namantsika ireo dia miady amin'ny bakteria ratsy ary miady amin'ny virus koa. Ny faharoa ankoatran'ilay bakteria mahasoa dia misy koa natao hoe bakteria ratsy. Ireo bakteria ratsy ireo zany no atao hoe microbe, ireo no miteraka ny aretina zany toy ny arety tratra, tuberculose, choléra sy ny sisa sy ny sisa. Raha jerentsika indray no hoe virus dia ny virus dia tsy afaka miaina izy, tsy afaka mitombo izy
raha tsy eo amin'ny sela zay hivahiny anany. Raha vao ivelany sela izy zany dia maty ho azy rehefa afaka minitra na ora vitsivitsy. Rehefa tafiditra anaty sela zany ny virus, sela zay hivahiny anany dia ao izy no mitombo isa aingana ary manimba an'le sela dia lasa mifindra amin'ny sela manaraka indray, zay no mahatonga ny aretina zany. Ka zay zany amin'ny akapobeany ny mampiavaka ny virus sy ny bakteria. Mankasitraka tompoko, antenaina fa nanampy betsaka ny tsirairay ny fahafantarana ny mampiavaka ny bakteria sy ny virus, dia mirary fahasalamana indrindra tompoko. Zoanitra no nanomana ny fandaharana mahakasika amin'ny fahasalamana ho anao, samy makosa ny teo amin'ny lafiny teknika, dia samy ho tahian'Andriamanitra indray ary. AWR manolotra ho anao feo ny fono tena. Nisaotra ny dera ny haja ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, ary ny famondrapo ny famelan-keloka ho amintsika tsiraray avy, ny baiboly ny soratra masina, izany no fanily ny tongotra sy fahazavany lalana, ananatsika ny fiainana mandrakizay. Raha vonina ho any an-danitra isika, dia tsy maintsy makalesona avy amin'ny enoka miara-mandeha amin'Andriamanitra, nanao zavatra rehetra tamin'ny patokina, amin'ny fifaliana, amin'ny fanetretena, ary toy ny ho an'ny tompo fa tsy mila sitraka aman'olona. Andeha maky ary isika ao amin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 17. Mpanjaka voalohany toko 17. Dia andeha ho jerentsika ny resaka ny fanaovany Eli sy ity vehivavy mpitondra tena tao Zarefata ity. Manomboka eo amin'ny andininy 10. Mpanjaka voalohany toko 17 andininy 10 aminaran'i Jesosy. Dia niainga izy ka nakany Zarefata. Anonobity eo ambavadiny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo. Ary niantso azy Eli ka nanao hoe, masino anao mitondra rano kely amin'ny fisotroana aho mba hosotroko. Anao nilasa nakana vehivavy dia niantso azy Eli ka nanao hoe, masino anao mitondra mofo kely ny ataonanao aho. Fa hoy raha vehivavy, raha velona koa Jehovahandriamanitra aho tsy manana mofo na dia iray kory aza aho. Fa koba kely eran-tanan'ila ao mibarika sy diliolo kely foana ao amin'ny tavoara. Ary makatapaka azy roa aho zaho, ka hiditra namboatra ireo ho anay mianaka dia ho faty izahay. Dia 17 mpanjaka voalohany toko 17 fa hoy Eli tany, aza matahotra, fa andeha miditra ka manaova arak'izay lazainao zany. Nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha ka eto ety amiko, ary rehefa afaka izany dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa. Fa izao ny lazain'i Jehovahandriamanitra ny Israely, tsy ho laniny kobo mibarika, tsy ho ritra ny diliolo amin'ny tavoara, mandra-piaviny ny andro andatsahan'i Jehova raha norana amin'ny tany. Dia nandeha raha vehivavy amin'ny mpanjaka voalohany toko 17 dia 10. Dia nandeha raha vehivavy ka nanao arak'izay tenin'ny Eli, azo maniry eny an-tsaha, ary dinio ny tenantsika, fa ny firafitry ny tenantsika dia misy afatra sarobidy n'Andriamanitra ampitaina amintsika. Dinio ny firafitry ny zavaboary, ny kintana sy ireo planeta maro samihafa, ireo asitra isan-karazany. Ny Elia, ry mpiaino malala, ry hava malala, velona mivanim-potoana izay mampangitakitaka ny mpitondra fanjakana maneran-tany isika hatramin'ny G7, ny G8 sy ny G manaraka rehetrany. Fa indro fa me manahirana ny sakafo hoanina amin'izao fotoana izao, satria miazakazaka mamboly zatrofa ny zanak'olombelona azahoana esansa, ary indro ny katsaka koa dia avadika ho lasantsy. Ary eo anatrehan'izany ary dia mila mandinika an'ity tantara ity isika. Tsisy ninina tsony teo ampelantanan'ity vehivavy ity mpitondra tena izy sy ny zanany, afa-tsy koba kely eran-tanan'ila sy diliolo kely ao amin'ny tavoara. Nefa dia hoy Eli hoe, manamboara ho aloha anao, za mpanompon'Andriamanitra, za irak'Andriamanitra, zay ianao vao manao anareo mianaka. Fa zao ny tenin'i Jehovahandriamanitra, zao ny lazain'i Jehovahandriamanitra ny Israely, tsy ho lany ny kobo mibarika ary tsy ho ritra ny diliolo amin'ny tavoara mandra-piavin'ny andro andatsahan'i Jehova raha norana aminy. Ny teny fikasana zay amaharatsika sy fikirantsika amin'izao andro faran'izao dia ny hoe,
etonareo ny fahafolo-karena rehetra oatra ny firaky ataoko mba sikanao traniko ary izao toetra am'izany ao Jehova raha tsy ovoako ny varavaranlanitra androtsako fitahina manana ambiampo ho anareo ny fekitra tamin'ny teny fikasana zay nambarany Elity vehivavy ety koa tsy ny salasala itsony izy naka ny koberany tanana anila sy ny dilolika atao amin'ny tavoara dia nanamboarany aloha Eli ngamby eo peritreretana eo mpanaovana ny any izy dia mieritreritra ihany dia io lehilahy lehibe io ndray ve zany mihinana alohanay zay mianaka ty efa mitofezaka de efa mitofezaka kanefa ny foanany zany eritreritra hafahafa izany fa zaonna zay ny Jehovahandriamanitra Israely ozy tsy holaniny koba tsy horitra ny dilo ilo dia zay no teny fikasana zay ny fikirany ny nono tanteraka ary tanteraka tsaka ny sendavany izay koa no fikirantsika am'izao andro sarotra andro farany izao satria efa rava de rava ny tany mitresaka de mitresaka ny tany miororo de miororo ny tany mivembena de mivembena tahaka ny mamy ny tany efa tsy ampitsony ny vokabary efa tsy ampitsony ny vokatry ny zavatra ambolena rehetrrehetra efa tsy ampitsony tsy ampo amin'ny vavaminana izany ka eo sika de iady eo kanefa aza miady atolory foana zay ho an'ny mpanompon'Andriamanitra Eli be dabe ny Eli mpanompon'Andriamanitra ny ran'Andriamanitra ao any tranonao rehetra any amin'ny toerana misy anao rehetra any meo foana ny anjara ny araka ny tenin'Andriamanitra fa mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy holaniny koba tsy horitra ny diloilo izay finoana izay no eteratsika raha vonina ho any an-danitra isika raha vonina ho any an-danitra isika de mifikira amin'ny teny fikasan'Andriamanitra izany aza mieritreritra hoe toy ny Eli ngeza be tony ve toy ny Eli izay lehilahy lehibe matanjaka be tony ve toy ndray ve no inana lohanay toy ndray ve no anamboarana nyty koba kely efa eran'ny tanan'ila sy tavoara tsy mety rehetra ity riava malala aza Eli ny jerena fa ry Andriamanitra Israely jerena ny teny fikasana zay nomeny jerena izao toetra am'izany aho Jehovahandriamanitra raha tsy hovoako ny varavaranandro androtsako fitahina manana ambiampy ho anareo tsy pio tsara le hoe fitahina manana ambiampy ndao aven'Andriamanitra le obolana toko 7:7 vakitsika obolana toko 7:7 fa samy tady vaolana daholo zao tsika am'ty hoe fisondrotany vidy sakafo ty tsy ampy ny vokatra zay vokarina ary mba ty amokatra be dehibe sy ny sisa obolana toko 7:7 zao ny tenin'ny Jehovahandriamanitra makalazany Jehova mifanananao sy am'izay voloam-bokatra ao rehetra ka de ho feny mitafotafo ny fitoeram-barinao ary iotra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao ny 120 anaka aza manamavo ny famaizan'i Jehova ary aza tofoka amin'ny fananarany fa izay tiany Jehova no anariny de tahaka ny ataony ray amin'ny zanaka tiany riava malala io teny fikasanao amin'ny Baiboly io ny efikirantsika ro Jesosy ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamareny de anampo anareo zany rehetrany eo ambony eo matsy amin'ny Mateo toko 9 de ina no hoanay ina no sotronay zany ane zao no mitambesatra amintsika menakave ina no hoanay ina no sotronay ina no tafinay zany no mitambesatra amintsika menakave de ho Jesosy ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra izao tenin'Andriamanitra torina amintsika izao de ny ahatonga tsika an'olo tena mba olo-pireneny ny fanjakan'Andriamanitra ka tsao aloha zany fanjakan'Andriamanitra izany se ny fahamarinany ro teny fikasana rehetra ny vakina teo dia fahamarinana Jesosy samy fahamarinana izany Jesosy no loharano zavatsoa rehetra izy namboatra ny zavatra rehetra ary firifiry moa ny fahagagana zitatsika olona tsy omby 10,000 azandrano 2 mofo dimy sy azandrano 2 na afikisany olona tsy omby 10,000 zany ane sisa iteratsika am'izao andro sarotro zao hoe mofo gasy anaky 5 sy trondro gasy anaky 2 amikisana olona tsy omby 10,000 ary ny lehilahy fotsiny tsy omby 10,000 ny zazam-behivavy vory teo mbola be dehibe mihoatra noho zany nde isika somary ijery kely amin'ny asin'ny apôstôly toko 5 asin'ny apôstôly toko 5 tonga ama de fantatra hoe Ananias Safira izay Ananias Safira de ny salasalany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra de ohatra ny nandainga satria nanolotra ao an'Andriamanitra izy saingy sombotsombony ihany natolony fa tsy amin'ny fahafenony de ovakitsika ny tantara sy n'apôstôly toko 5 voalohany ka hatramin'ny 1:20 fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananias Safira vadiny varotra tany ka nanafenany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy kio nahalala izany de nety ny vola sasany vidiny ka napetrany teo alohany tokotry ny apôstôly ary io Petera ry Ananiasy nahoana Satana nameny ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany fony tsy namidiny tany tsy anao ihany va izy ary efa namidiny tany tsy anao nanaovanao sitraponao koa va ka nahoana ianao ny saina izany eo amponao ianao tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra ary Ananiasy no nandre izany teny zany de ny karapoka fa raha afaky ny ainy de raiky tandro loatra zay rehetra nandre izany
ary nitsangana ny zatovy dia nyfonosy ny faty ka netiny voaka dia naleviny. Rehefa afaka tokony ora telo dia niditra koa ny vavina efa tsy fantany zay efa nanjo teo. Ary Petera taminy, lazao amiko izany ihany va no vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny zany ihany. Ary Petera taminy, nahoana ianareo no ny ray tetika hakafanahany fanahy ny tompo? Indro ambaravarana ny tongotra izay nantevina ny vadinao, ary hitondro anao ivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo an'ilao ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaky ny ainy. Ary aniditra ny zatovy dia hitany fa maty, ary netiny voaka ka naleviny teo nilany lahy, dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandray izany. Efa impiry mba nandainga tamin'Andriamanitra isika tamin'ny ampahafolo sy ny fanatitra, tamin'ny fanomezana izay tokony ho an'Andriamanitra. Mba feno tsara ve izy io sa tsy feno tsara? Mampieritreritra ity tantara ity. Dia mpivady zao mihitsy dia miray tetika mihitsy, dia miray saina mihitsy, handainga amin'Andriamanitra, handainga amin'ny fanahy masina. Zao ny fotoana zay tokony hamelombelomana io finoana io anatintsika ao. Fa isika dia velon'ny finoana, Romana 9:12 ny loko marina dia velon'ny finoana. Ny finoana miteny fikasan'Andriamanitra sy ireo zavatra rehetra zay nambarany marina sy azo antoka tsy mesy salasalana. Aza mandainga amin'ny fanahy masina, aza mandainga amin'Andriamanitra, aza mandainga amin'ny fiangonana vahatero zay anjaran'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Na manaona fiheverana hoe ka inona zany no anaina no soroana ny tafinay, ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana hanampo anareo izany rehetra izany. Oy ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy ilay tsy mba mandainga, tsy mba mahitaka no nilaza an'izany rehetra izany. Dia indroary ilay vehivavy verenantsika ny mpanjaka voalohany 7:20 nikarakara n'ilay mofo. Nikarakara an'ilay mofo dia nany miazy any Eli, zay voaninana izy mianaka. Rehefa mandray karama ianao, nen'Andriamanitra aloha, nen'Andriamanitra omena aloha, nen'Andriamanitra atolotra aloha, zay vo mihinana ianareo mianakavy. Fantso-pitahina manana miampy izany ry-piaino manana. Ka raha vonina ho any an-danitra isika dia tsy maintsy mifekitra tanteraka amin'ny sandro maherin'Andriamanitra, mifekitra tanteraka amin'ny teny fikasana marina sy azo antok'Andriamanitra, mifekitra tanteraka amin'ny alalan'ny finoana ireo fanambaran'Andriamanitra rehetra izay tsy mitovy amin'ny lojikatsika olombelona, tsy mitovy amin'ny rezonementsika olombelona na dia kely akory aza. Aiza nisy mofo 5 sy azan-drano roa ka avoky tsy omby 5,000 ny lehilahy fotsiny. Raha atao hoe samy mitondra ny vadiny izy zany dia efa ray alina, ary nitondra ny zanany anankiray avy izy dia efa 5,000 sy ray alina. Mofo 5 sy azan-drano roa mba manandrama ianao. Viana trondro gasy anankiroa dia miviana mofo gasy anankidimy. Fa tsisy olo vokony zany na lehilahy ray raha tsy vokony zany. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mba mitovy mihitsy ny kajin'Andriamanitra sy ny kajin'olombelona. Zay ny fikirantsika sy ateratsika amin'izao andro sarotra izao. Misonitra ny vidin'ny barila amin'ny petrôla. Aiza ny iainantsika mianakavy amin'izany raha tsy amin'ny alalan'ny finoana irery ihany ka ny fanolorana ny anjaran'Andriamanitra. Ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia anampy anareo zany rehetra. Ary misonitra koa ny denrée alimentaire, ny mividy sakafo etsy sy roa dia iasontra. Noho izany raha tsy mamokatra be deaibe isika, ka ahoana nefa ny isian'ny famokarana be deaibe? Fitahian'Andriamanitra. Ahoana ny amporotsaka ny fitahian'Andriamanitra? Andriamanitra Israely dia ny teny manao hoe zao natao, eto ny fahafolokarena fanatitra, eto ny volombokatra rehetrretra, makarazany Jehovah mifanananao, ary ka tsao ny fanjakana sy ny fahamarinana dia ho hitanao no hoanao sosotronao sy no tafinao. Mifekitra tanteraka amin'izany isika amin'izao andro sarotra izao. Ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Tsy maintsy mamokatra zany isika. Kanefa raha mamokatra isika tsy maintsy miheteritra ny fitahian'Andriamanitra. Ny aporotsaka ny fitahian'Andriamanitra dia ny fanatanterantsika atsakany sy andavany ny zavatra zay nambarana. Fa aza mandainga lainga ohatran'ny safira ka dia ohatran'ny tsy ampy, ohatran'ny tsy feno le izy. Aoka ho feno tsara, fatra tsara sady ahitsana no afatratra ho ihany Jesosy Kristy raha miteny izy no amarana ho anareo ihany koa. Izany ny tokony fikirantsika tanteraka amin'izao andro sarotra sy amin'izao fotoana sarotra izao. Ko dia manantena antsika tsiraray avy mba hifekitra tanteraka amin'izany tenin'ny tompo izany fa tsy mba mandainga, tsy mba mamitaka izy. Iary vavaka sika. Tompon'Andriamanitra ay, sotranao zay satria homenao zany tantarany Eli, ny ranao atao amin'ilay vehivavy mpitondra-tena tao Zarefata izany. Misotranao zay satria Eli nampatsiaro ny teny fikasanao, ary izany teny fikasana nampatsiaroviny Eli an'io vehivavy io zany no teny fikasana ihany koa zay mba tianay ho tsarovanay mandrakariva aty anatinay. Salan'io vehivavy io mihitsy ny fiainanay ankehitriny, tsy manana fa tsy koberany tananan'ila sy dilolokelo anaty tavoara. Kanefa misaotra Andriamanitro ny amin'ireo teny fikasanao fa handrotsaka fitahiana manana ambiampo anay ianao.
raha mahatoky amin'ny ampahafolony sy ny fanatitra izahay, raha mahatoky amin'ny voaloam-bokatra izahay. Ary ianao dia nitena hoe sambatra ny madio am-po, sambatra ny madio tanana. Ampio zay ho madio tanana fa tsy ho salaminy anany asa safira, manome ihany fa manome tsy feno. Ary misy azy dia tsy manome mihitsy, kanefa dia mazava ny tenao fa ozona mihitsy ilay tsy manome. Ozona ao amin'ny agay toko voalohany dia manjary tsy mahavokatra amin'ny karama kitapo loka, maina ny tany tsofinao dia lasa daholo izay mba tokony ho vokatra. Mamindrafo aminay ny amin'ny tsy finoana, mamindrafo aminay ny amin'ny tsy rambona, mamindrafo aminay ny amin'ny tsy fanatanterana mihitsy. Avao zy izay fikitra tanteraka amin'ny teny fikasanao sahala amin'ity vehivavy tonga tena tao zarefata ity. Ka na dia tsy mifanaraka amin'ny saisy ny eritreriny aza ny tenin'ny Eli, ny tanteraka anao kosa izy Andriamanitra. Ka izany finoana izany no ataovy aty anatinay. Manantena sy mino izahay fa ianao no anomehana izany finoana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kara Maraina vomifo indro fatolotro hoanao eny hoanao mifo kaza sitrakaoriray indro faikeko indray eny ani sy homandrakizay zay lay onjany fanantinana. Arriva mazimbe teo meko fonare ny fiaina korehetrane ho apetrako anao izao fiainako izao fifaliana no utapainao refanirina sy ny fiainako izay sitrakao anenotina ninona anjo no apetrako anao izao fiainako izao fifaliana no mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena larena zaro tsy mahahitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. eny ary na tsara ny fianoloana aza hono tsy tsako alohan'ny vazana na refina manao ahoana aza tsy andrapaka ny mamay ambilany ary namaika nan-dahatra tonionina koa aza tsy adino akory ny miarabanao mpiainoko dia miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy miarabanao ihany koa namana naritina tsy koboniko ampelantanana na afeniko anjoron-damba tokoa ny araba fa atolotra anao mpiaino misaotra anao manjoy an'izao onjam-peo ny feo ny fanantenana izao ary manasanao ihany koa hanjoy hatramin'ny farany miarabanao namana lantormisa joely izay no ela fa milohan'ny rosoana amin'ny fandaharana dia tsara mandrakariva raha hitondra mbavaka ny mpiaino isika izay noko fa
efa nioana ny amin'izany ianao. ia marina tokoa zany namana naridiana nde hivavaka isika. raha inay eo zahay ny ananitra ao masina ny eny anaranao misaotranao izahay no ireo fitahiana sesehena nomenao anay mamendrafo anay ianao no ireo atsirambana sy ireo fahotana vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao aoka vita fihavanana aminao izahay ary indrindra ireo ray aman-dreny izay manabe sy mitaizany zanany izay tsinony fa lova avy aminao dia jereo amin'ny fomba manokana izy ireo omeo amin'ny fanahy ny fahalalana ny ray aman-dreny ahaizany manabe reo lova avy aminao reo dia ireo zanany kosa tolory fahendrena mba hankato sy andray ireo fanabiazana izay omeny ny ray aman-dreny azy ireo dia tehirizo anao avokoa ireo rehetr'ireo mba ho lova sarobidy andova ny fiainany mandrakizay mianoho ny vavakare malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'ilay masina indrindra dia Jesosy Kristy. Amen. Amen. dia tolorana nysaorana sy fankasitrahana ianao namana lanto aromisa joely tamin'ny fitondrana mbavaka izay nataonao teo izay nona fa tafapahaka tany amponin'ireo mpiainontsika rovalian'ilay raintsika izay any an-danitra ihany koa raha izay no makasika ny vavaka ary dia inona indray no azosika atolotra ho an'ny mpiaino anio. ia anio zany tsika dia iresaka mikasika ny fitsipika mibaiky ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zaza izay ahafahana mampita amin'ny fanabiazana amin'ireo zaza ireo noho izany satria fifandraisana noresantsika dia ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia tsy tena afaka mifandray amin'ny zaza ianao ray aman-dreny tsy afaka mifandray tsara amin'ny zanaka ao zany ianao ray aman-dreny raha tsy mahafantatra tsara azy voalohany indrindra nefa raha tena te hafantatra azy ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny tontolony aloha izany izay ny voalohany indrindra dia ny fidiranao ao anatin'io tontolon'io zaza io dia ny fahafantarana fa olona aloha izo azy io ary raha olona izy dia olona hitombo olona miaina dia fantarinao ihany koa ny antony mampitombo azy dia tsy maintsy mametraka fanontaniana any an-tsaina any ianao hoe inona moa zany no mampitombo ny olona anankiray na mampitombo ny zaza anankiray dia mazava loatra ny valiny fa misy filana zany ao dia misy karazana filana zany mampitombo ny olona anankiray. dia inona avy zany ireo karazana filana izay nambaranao teo namina joely ka mampitombo n'lay olona anankiray. telo zany izy ireo farafakeliny dia ao ilay filana ara-batana ao ilay filana ao amin'ny fiainana anaty ao ny filana ara-pahalalana. raha ohatra ka resahana zany zay amin'ny atsipiriny dia ny filana ara-batana zany dia mazava loatra fa ao ny sakafo ao ny fahasalamana na ny fitsaboana raha ohatra ka sendra marary ny olona anankiray dia tsy maintsy tsabona izy mba hahazony mahazony zany fahasalamana zany dia ao ihany koa ny fitafiana tsy resahana ny resaka atao hoe tokantrano satria zavatra efa tafiditra ao anatin'ny filana avokoa zany rehetrarehetra zany. Le faharoa manarak'izay le filana ny fiainana anaty io zany a filan'ny olona fitiavana filan'ny olona ny fiainona filan'ny olona hoekena filana ara-pialam-boly ary ny filana ara-pihetsepo zay zany le filana amin'ny fiainana anaty. raha iresaka ndraitsika ny filana ara-pahalalana dia io ny atao hoe ny fianarana sy ny fampafantarana zay omena ny zaza na atao hoe information zany amin'ny teny frantsay dia satria filana ny resaka dia ireo zany ny zavatra teny ilain'ny zaza raha ohatra ka hitombo izy ilaina eo amin'ny fitombony zany reo filana anankitelo ireo ka ahafahanao miditra ao anatin'la tontolony zaza zany
zaza anankiray ka afahanao mifandray amin'ny zaza dia tsy inona fa ny fahalalanao an'ireo filandreo de ireo no afahanao manabe ny zaza anankiray. Raha misy zany mety hoe ray na roa amin'ireo filan'ireo tsy voavalin'le ray aman-drenina hoe tsy ataony amin'le zaza inona mety zavatra mitranga de mazava loatra fa tsy afaka aro sarotra ho an'ny ray aman-dreny mihitsy ny hiditra ao anatin'ilay tontolon'ilay zaza sy nifandray amin'ilay zaza zany ary lasa sarotra hatramin'ny fanabeazana an'lay zaza zany hoe iakinana fanabeazana anankiray zany ny famalin'ny ray aman-dreny andreo filan'ireo ka raha misy filana anankiray filana rabatana na filana fiainana anaty na ara-pahalalana tsy tanteraka ao dia fanabeazana zay atao hoe mandriga zany no azony ilay zaza ary ianao ho sarotra ho anao ray aman-dreny no tafiditra ao anatin'izany hoe fifandraisana na fanabeazana ny zaza zany. Fa zao ny zava-misy sy hita-kehitriny de vitsy ny olona mahafeh ny fiainana ao anatin'ilay zaza na hoe mahafeh ny tontolo ny zaza mihitsy ankehitriny ka ny ray aman-dreny zany rehefa manabe dia zary manabe amin'izay zavatra hita maso sy fantany eo fotsiny ary tsy tafiditra tsara amin'ilay atao hoe tontolo le zaza zany ny ray aman-dreny any de sarotra ny manabe an'lay zaza de zay mahatonga ny ray aman-dreny rehefa aneoriana mitaraina fa hoe maditra lay zanana kanefa ny tsy fahafantaran'ny ray aman-dreny an'lay tontolony sy ny fidiran'ny ray aman-dreny ao anatin'ilay tontolony mihitsy na tonga n'io tsy fisin'ny fifandraisana ka niteraka an'lay fanabeazana tsara zay ka zay no mahatonga ny hoe fahasarotan'ny fanabeazana de zao aoko tsaroan'ny ray aman-dreny mandraka riva fa miankina amin'ny tontolo misy azy no afahan'ilay zaza miaina sy mitombo ary mandray fanabeazana zay omeny ray aman-dreny arak'le fanolazaina teo dia mila olona iankinana zany ny zaza mila olona zay hoe iankinany loha zany zany hoe olona miakin-doha zany ny zaza miakin-doha amin'ny hafa izy satria mbola marefo ka rehefa zay olona miakin-doha zay dia mila fatarina ny tontolo ny olona anankiray izay miakin-doha zay. Fa raha tanteraka kosa zany ireo filana ireo zay ny tany isainao teo namana lantaony misajoely de mematotra zany le zaza mazava loatra fa raha tsy tanteraka kosa ireo filan'ireo de mitsipozipozy le zaza ary mitsipozipozy hatramin'ny fahaleovantenany mihitsy angambany rehefa hoe tena lehibe ve izy zay misy le zava-misy namana anaritiana lasa lay zaza mihitsy no mitsipozipozy ara-pahaleovatena lasa zaza tsy mahaleotena lasa zaza marefo ara-petsepo marefo ara-batana marefo eo amin'ny fanapahan-kevitra zay raisana satria mitsipozipozy tsy tanteraka le zavatra zay nomena azy tsy azony avokoa lay filana zay ny ilaina ny atao hoe filana manko de zavatra ilaina de rehefa tsy tanteraka zany zay dia mitsipozipozy mihitsy ilay zaza araky ny fanolazaina teo akoatr'izay namana lantaony misajoely inona ihany keo ny tsara ataon'ny ray aman-dreny raha hiditra ao anatin'le tontolon'le zaza izy raha ohatra ka tena hoe hiditra ao anatin'lay tontolon'lay zaza zany ray aman-dreny dia misy lay fahaizana miditra mihitsy ao anatin'lay tontolony de ny fifandraisana aminy zany fahaizana manaja lay gadi-pivoarany zaza misy gadi-pivoaran'zay koa manko ny zaza dia ilaina hain'ny ray aman-dreny ny manaja n'zay gadi-pivoaran'zay ianao moa efa nampianatra tamin'izany hoe raha misy mbola tsy hay de antanio ahoana ndray zany zany hoe manaja ny gadi-pivoarany zany ny atao hoe manaja ny gadi-pivoarany zaza zany ny anankiray am'ireny ohatra zany efa nyresaka tsika hoe misy baiko na antso zay ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zaza anankiray dia raha ohatra ka anaja n'lay gadi-pivoaran'ny zaza ianao dia manome fempotoana nyny zaza iny ahafahany mamaly any antso zay ataonao ohatra zany hoe menao fotoana izy hoe miomana ianao fa ao anatin'ny 10 minitra ianao de mila misasa ary rehefa avy misasa ianao de mila miakanjo fa andeha hianatra ianao zao zay zany ajainao zay gadi-pivoaran'zay fa tsy taitaitra fotsiny ianao de hoe zao anao de tonga de lasa ianao misasa lasa ianao miakanjo de le iny fanerena iny zany
raisiny zaza ho erisetra zay miatrany aminy de mahatonga azy mamaly botana anao fa raha ajainao le gady-pivoarany le fempotoana zay omenao azy a dia mahatsiaro hoe teny antsika hoe mahazo aina ny zaza na alaizy dia mamaly ho azy ilay zavatra zay nangatanao aminy. Eo ihany ko anisan'ny anankiray le hoe manaja ny gady-pivoarany zaza dia ny fanarahana amin'ny fanamaliana ireo filana mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza zany. Ohatra raha iresaka amin'ny zaza 10 taona ianao dia tsy resaka tokony atao amin'ny zaza 1 taona no atao aminy na ny mifampadika amin'izay na hoe resaka atao amin'ny zaza 10 taona no resaka zaza kely indray no ataonao amin'ilay olona na zatovo efa 10 taona. Zay zany ny fanajana ny gady-pivoarana. Eo ihany ko ny fanajanao ny atao hoe fitafiana ny fianarana ny sakafo mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza dia fanajana ny gady-pivoarany avokoa. Akanjona zaza 1 taona no atsofoka ao amin'ny zaza 10 taona de tsy mety zay tsy manaja ny gady-pivoarana zay. Anisan'ny fanaovana tsinotsinona azy zany zay dia mila ajaina zany io raha tena tianao nihiditra ao anatin'ilay atao hoe tontolony zaza mba hahafahanao manabean'io zaza io. indraindray namana lantormisa joely de to tsy asiany ray aman-dreny ajany loatra ny zaza. Inona ny mety ho vokatr' izay? Ny mety ho vokatry ny tsy fanomezana haja ny zaza namana naritina dia lasa tsy tafiditra ao anatin'ny tontolon'ilay zaza mihitsy ilay ray aman-dreny. Lasa ianao lay ray aman-dreny iny koa aza no mety tsy ho ajaina. Fa raha tianao zany no tafiditra ao anatin'ilay tontolon'ilay zaza de tsara ianao ray aman-dreny raha manaiky fa mendrika aloha ilay zaza, manakaja ilay zaza. Noho izany ekenao izy fa olona tahaka anao, zay le fanomezana haja azy. Ekenao olona izy de omenao ny hajany, ary olona manana zo mena haja sy fahamendrehana tahaka ny olona rehetra rehetra. Apetraka ao amin'ny toerana maha olona azy zany ilay zaza fa tsy apetraka tahaka ny hoe objet na hoe zavatra na hoe fanaka fa apetraka fa olona. Zay zany ny zava-dehibe zay. Dia manaraka izany dia tsara raha hain'ny ray aman-dreny ny manavaka ny tenan'ilay zaza sy ny fihetsiny. Zany hoe tsy ny tenany no tezerina rehefa manao zavatra izy fa ny fihetsiny. Ka rehefa tezitra amin'ilay fihetsiny iny ianao ray aman-dreny dia lazao amin'ilay zaza ny fihetseham-ponao vokatry ny zavatra na fihetsika nataon'ilay zaza na teny na laokon'ny vavany. Dia tsara ihany ko raha hainao ray aman-dreny ny manavaka ny fihetseham-po amin'ny fihetsika ataon'ilay zaza fa tsy avetrany ianao dia mijery ny vatany de ino no vokovoanao. Zany hoe hainao zany ny manavaka ny fahatezerana na ny hafaliana amin'ny fihetsika vokatr'ilay hafaliana na atezerana zay tamin'ny fihetsika na fiteny nataon'ilay zaza. Tsy ny vatany no tezeranao fa le fihetsika. Ary hainao manavaka ny fihetseham-po vokatr'izay fihetsika nataon'ilay zaza izay. Zany hoe afaka miditra ao anatin'ny tontolony zaza ve zany ny ray aman-dreny mampiasa herisetra amin'ny zaza na amin'ny tanora ihany ko na manalantaolo misy joely. Voalazantsika ombenombiany zany fa raha vo ray aman-dreny mampiasa herisetra de tsy tafiditra ao anatin'ny tontolony zaza mihitsy satria ny herisetra de manidy sy mampikatona ny saina sy ny fon'ny zaza. Mikatona io efa nilazaiko foana hoe ny ray aman-dreny raha manabe zaza dia misy robinet mivo misy rano mivoaka dia rehefa tezitra ianao zany de manidy ny vavatavoangy manasarona ny vavatavoangy amin'ny zaza anankiray. Ka inona ny rano tafiditra eo? Tsy tafiditra ny fanabeazana, tsy tafiditra ao anatin'ny tontolony mihitsy ianao raha vo mampiasa herisetra amin'ny zaza anankiray. Ary tsy afaka ny fandray aminao mihitsy ilay zaza raha vo mampiasa herisetra ianao ray aman-dreny. Ny herisetra zay matetika misy na io re herisetra rabatana le kapoka zany io na herisetra ara-pihetsepo le fazavazana sy fantatsana sy ny sisa na herisetra ara-tsaina. Zany rehetrarehetra zany de herisetra ampiasaina amin'ny zaza avokoa
manampy an'izay rehetrarehetra zay a dia tsara ianao ray aman-dreny raha mahay mandray ampahamatorana ny zaza fa tsy amin'ny alalan'ny herisetra no andraisanao azy. Ao anandray zany zany hoe mandray ampahamatorana ny zaza zany namana lantaony misy joely ny dika zany de zao ekenao fa manana ny tontolo ny aloha le zaza zay le tontolo tianao hidirana raha te anabe azy ianao de ekenao koa fa manana fomba fijeriny amin'ny mahazaza azy io zaza io fa tsy mitovy fijery aminao olon-dehibe ny zaza anankiray ary zay foana mifadisoantsika olon-dehibe heveritsika heverinao ray aman-dreny fa efa olon-dehibe io zaza manoloananao io mitovy fijery aminao mahatakatra ny zavatra eritreretinao de tsy zay le izy fa heverina toy ny zaza izy kanefany na izany ary tsy zazazazaina foana ny fijery azy fa apetraka foana ny maha olona manatsaina azy ary misy ny zaza manomboka eo amin'ny faheny taona eo de efa milaza izy fa efa olon-dehibe de ajaina zay zavatra zay zay le dinga-pivoarana ajaina ihany ko le gady-pivoarana ajaina rehefa mametraka izy hoe efa olon-dehibe de tsy debahana hoe inona koa maha olon-dehibe anao fa ianao zaza vo eny taona fa ajaina zay le gady-pivoarana mila ajaina ary ezahana mandrakariva ny mahazo ny tontolo iainan'ilay zaza anankiray de manampy an'izany rehetra zany namana naritiana dia tsara raha mahay makasitraka an'ilay zaza zany a ny ray aman-dreny eny fa na de hoe tsy mbola tena mahafapo aza le zavatra vitan'lay zaza dia omena fankasitrahana mandrakariva izy ary amporisihana mba hanao tsaratsara kokoa amin'ny manaraka ary ny tena zava-dehibe dia zao ny fananany ray aman-dreny faharitana eo amin'ny toetra zay aseho zaza sy ny fetsiny mba hahafahanao ray aman-dreny miditra eo amin'ny tontolony de tena zava-dehibe mba hahafahanao manabe an'ilay zaza izany rehetrarehetrany fa anisan'ny zava-dehibe manaraka izany ihany koa de tsy azo atao ambany zavatra mihitsy fa ekenao ray aman-dreny fa olo-tokana io zanakao io olo-tokana io zaza io olo-tokana tsy manam-pitoviana na amin'iza na amin'iza eny fa na de hoe nakambana aza io zaza io de tsy misy mitovy aminy fa olo-tokana io ary ajainy zay zavatra zay ankasitrany ianao namana lantoany misy joely fa zava-dehibe zay voalazanao teo zay inona kosa ary no amezantsika azy ety ampamaranana ny fandaharana ny amezantsika azy zany de zao satria fanabiazana zaza no resahana satria ianao ihany ko ianao ray aman-dreny hanabe zaza hanabe ny zanakao ny fanabiazana ny zanakao anefa de mifototra amin'ny fifandraisana ny fifandraisana nefa de mifototra amin'ny fahafantarana ilay zaza ny fahafantarana ilay zaza indray de mifototra amin'ny fidiranao ao amin'ny tontolony de ny fidiranao eo amin'ny tontolony indray araka ny efa nresantsika teo a dia ny famalianao ireo filana isan-karazany noho izany raha te hahita fanabiazana lavorary zany ianao ray aman-dreny dia manaiky ny amaly ireo filana isan-karazany ireo manatitra ny fisaorana anao namana lantaony misy joely de manolotra fisaorana ho an'ireo mpiaino rehetrarehetra ihany koa ary manantena ny anaovako ny anaovanao ary ny anaovantsika fampiarana de mametraka amin'ny mandram-piona ao manaraka indray ary veloma toko AWR téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ny fiadanan'i jesosy aneo aminao sy ny ankonanao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina finaritra androantsika dia jery lohateny anankiray hafa indray ireo taom-piasana manao anandreny makasika an'ireo taom-piasana ireo melohan'izay dia alao loha asika hivavaka tombo rainaiza ny an-danitra mahafinaritra ny lesona ary tena azahoana lesona tokoa enti miaina amin'ity tany fandalovana ity
mamindrafo mamela ny eloka ary aoka mba ho tsaronao mandrakariva fa zay de olona maniasia matetika de mivary lavo kanefa noho ny fahasoavanao de tsy naringana fa mbola mivelominao hotratra n'izao an'io zao miteza ianao hamaly ny vavaka azay ataonay meo anay ny fananao masina ary iteny amin'ny alalan'ny teninao izany fananao zany ka mpitoetra miteny ao anatin'ny sainay vonay ary ampiarinay ao amin'ny fiainanay mitahianao nyty namako izay miara-mianatra ny soratra masina ity amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany amen. Ireo taom-piasana araka ny efa hitantsika tany aloha fa natao alohan'ny fahotana na tao aorianan'ny fahotana de ny asa foana ny olona tsy hoe rehefa tafiditra ny fahotana de tsy afaka ny asa izy na hoe koa talohan'ny fahotana satria efa vonona daholo ny zavadrehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny Adama sy Eva ny zavadrehetra de hoe tsy mila ny asa izy tsy zay le izy nataon'Andriamanitra iasa ny olona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny mpandinika de miteny fa 70 taona eo zany a ny faretan'izany ampahany amin'ny fiainantsika zany hoe ilay taona tsy maintsy hiasantsika ho an'ny olona maro de io no fotoana hanabiazana hampianarana ny zanaka hananana trano hividianana ireo zava-manandanja maro ilaina eo amin'ny fiainana mety ho mafy indrindra eo amin'ny lafiny arabola io vanim-potoana io manahirana tokoa io fotoana io satria mianatra miara-miasa ny ankonana ary mamola vola famatorana maharitra mandritra ny fiainana ny mambra ao amin'ny fianakaviana ao amin'ny ankonana mety andrava ny fanambadiana nefa ny olana arabola ao anatin'izany vanim-potoana zany ary mateti-pitranga tokoa zany miorina mafy kokoa ireo tokantrano zay ahitana ny andaniny sy ny ankilany samy manana fanolorantena kristiana vonina naraka ireo fitsipiky ny baiboly zany mitranga ao anatin'io 70 taona io mety hitranga ihany koa nefa fa tsy voatery hoe hitranga daholo manoloana an'izay de mampitandrina antsika ny Timoty 2:5 Timoty 2:5 toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankonany de efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza mbola hojerentsika ihany koa ny voalazan'ny Kolosianina 3:7-20 sy 4 Kolosianina 3:7-20 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy ary na inona no ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka no ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona satria fantatrareo fa ny tompo no handraisanareo ny lova ho valiny fa manompo an'i Kristy tompo ianareo misy teboka manandanja azontsika raisina amin'ireo andinin'ireo momba ny fitantanam-bola ao an-tokantrano raha ny ankapobeny de ny lehilahy no tena miasa mamelona ny ankonana na de samy hoe miasa aza ny mpivady matetika hitantsika ny hoe mpivady samy miasa fa ny lehilahy no tena tompona ndraikitra indrindra raha tsy hoe sanatria kosa nga hoe misy vavoazana ny lehilahy ka tsy afaka mavita ny adidiny makasika an'izay famelomana zay mazava loatra fa mety isy tranga tsy ampozina mako mipoitra toy ny aretina ny fitotongana ny toe-karena sy ny sisa mety atonga an'izany idealy zany ho sarotra tratrarina noho izany mila mahay miaina mifanaraka amin'izany ny olona ny tsara ho fantatritsika ihany koa de zao ny zaza teraka mandritra n'io ampaham-piainana le 70 taona ny resantsika teo io zany no antsona amin'ny voalazan'ny baiboly ao amin'ny Salamo 7:20-7 lova avy amin'ny Jehova aoka ho tsarontsika fa tonga miaraka amin'ny andraikitra lehibe ny zaza tsy hoe zaza tonga fotsiny de jerijerena fotsiny matsiary resak'olona anankiray zay aho rehefa nanarina izy
mba tsara am'izay ty miteraka tiry sefa ny fiainana nefa saritra efa maro zao ny zaza eo am-pelatananareo mba hoana ny famelomana an'ireo mahita ny anjara masoandro ny foana io zay ny vali teny avoko tonga de nangina ny tanjony ray aman-dreny kristianina de ny anofanareo zanan'ireo tonga olo dehibe mahaleo tena am'ty fiainana misy antsika ty ary anomana azy ireo koa ho amin'ny fiainana ho avy indrindra le fiainana mandrak'izay zany reto misy teboka 3 fanampinany ray aman-dreny manoloanan'izany voalohany aoka isy rivim-piainana kristianina ao an-tokantrano ao anatin'izany ny fanompoam-bavaka tsy tapaka ataon'ny mpianakavy ary tokony aliana zany ny fianarana ara-dalàna ny lesona sekoly sabata sy ny fankanesa na any am-piangonana ny fatokina amin'ny ampafolony sy mifanatitra ireo ny fazarana lehibe tokony ampianarina eo amin'ny fiandohan'ny fiainana faharoa ampianary izy ireo ho vonina iasa sy ho ty asa ho hitan'ny ankizy fa ny fahazotoana ny fahamarinana amin'ny asa de voamarika sy ankasitrana ary valiana soa hatrany ho fantatra izy ireo fa avy amin'ny fahafoizantsika fotoana ho an'ny hafa amin'ny fanatanterahana asa tsara ho azy ireo no azahoantsika vola rehefa tsapan'izay de azoty asa izy ary handrain'le fitahiana avy amin'ny asa ka hahomby tokoa eo amin'ny fiainana fahatelo ataovy zay andraisan'ny fanabeazana tsara lafo ny fampianarana am'izao fotoana zao indrindra fa ny fampianarana eny amin'ny sekoly kristianina tsy miankina saingy ho an'ny ray aman-dreny zay manana drafitra ho any zanany tsy ho am'ty fiainana ty ihany fa ho amin'ny fiainana ho avy koa de mendrika atao tokoa zany fandaniana izany marina fa na inona na inona ataon'ny ray aman-dreny de tsy azon'izy ireo antoka ny am'izay lalana ho fitiany zanany izorana aorinao kanefa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana moa no zava-dehibe ny tsy maintsy anomezany ray aman-dreny tsiny ny tenany amin'ireo safidy ratsy mety ataony zanany rehefa lehibe matetika asika ray aman-dreny de manamelo tena ny zavatra lehibe de tsotra ataovy ny adidinao ataovy ny andraikitrao izy no manan-tsafidy aoriana ampafantaro azy ny vokatry ny safidiny na tsara io na ratsy de efa vitanao ny adidy sy andraikitrao ataovy araka n'le voalaza n'le kolosianina teo ataovy ampitiavana zany ataovy salany hoe ho an'ny tompo zany fa tsy hoe ala safay fa rehefa ataonao izany de Andriamanitra mahafantatra zay tokony hasony zanakao ary mahafantatra hoe ahoana ny fomba hitsaran'Andriamanitra anao na nyloana ny adidy sy ny andraikitra ny entinao ny tantanana ny akonanao atreo indray ny fiarantsika amin'ty anio ty manome fotoananao ny namanao Risara Andrianjatovo mandra-piaona tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org.